أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فندنت إنما نبتني أرعاب وانسكريت panaraka tsy tapaka ny fahitalavitra amin'ny zao fotoana sy ora resadresantsika zao. Manaraka zany dia izay ety amin'ny fikambanana islah dia faly miarahaba ny mpino islam rehetra manerana an'izao tontolo zao amin'ny fahatraran'izy ireo ny fiandohana zany volana Ramadan ary mbola miaina ao anatin'ny volana Ramadan ary inshallah mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mba ahatratra ny fiafarany zany volana Ramadan isika jiaby inshallah. Manaraka an'izany dia amin'ny androany ity iresadresaka mahakasika ny fifehezana satria mazava ho azy fa tsika rehetra mbola ao anatin'izany fifehezana izany satria ny fifehezana dia nididiny tompo Allah subhanahu wa ta'ala nandritra ny ray volana eo ka mbola ao anatin'izany fifehezana izany tsika. Maro ireo olona izay hoe na dia mpino islam na tsy mpino islam dia manontany tena fa hoe maninona ireo mpino islamo no didina amin'izy ireo izany fifehezana izany. Ka amin'ity androany ity inshallah hiezaka tsika hanazava ny antony nandidina an'izany fifehezana izany ary tanjona tiany Allah subhanahu wa ta'ala atongavana amin'izany. Tsy vitan'izany ihany koa fa ireo soatoavina sy ny fahendrena lehibe izay no didiny tompo Allah subhanahu wa ta'ala amin'izany fifehezana izany. Ya raha mahalala raha lasana bavy anatin'ny finoana islam fa izy tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia manam-pahendrena endry ary manam-pahendrena ary tian'izany fahendrena zay ananan'izany mba ho ampitainy amin'ireo mpino islamo manerana an'izao tontolo zao. Ka tompo Allah subhanahu wa ta'ala tsy nandidy ny fanompona anankiray raha tsy ao anatin'izany ny fahendrena ary tsy nandrara ny fahotana anankiray raha tsy hoe miaraka ao anatin'izany fandrarana zany fahendrena zay mety mampisy olana eo amin'ny fiarahamonina zay misy amin'ny zanak'olombelona na arabatana mihitsy rehefa nandrara zavatra anankiray izany tompo Allah subhanahu wa ta'ala izany. Ka amin'ity androany ity dia ny fifehezana no nodidiny Allah subhanahu wa ta'ala amintsika mpino islam. Ya raha malala fa tsy mpino islam ihany no voalohany no didina tamin'izany fifehezana izany fa ireo vahoaka rehetra izay nampiasa ny lalàna nanaraka ny sorodalina zay noentin'ireo mpaminany rehetra tonga teo aloha dia efa samy nodidiny tompo Allah subhanahu wa ta'ala avokoa amin'izany fanaovana na ihany koa ny fanaovana an'izany fifehezana izany. Zany manazava an'izany sy manaporofo lehibe an'izany ilay tenin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim rehefa niantso ny mpino izy manao hoe ya ayyuhalladhina amanu o ianareo mpino nanaraka amin'ny finoana islam kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Voadidy ianareo ary voafehy aminareo izany fifehezana zany tahaka ny nandidiny tompo Allah subhanahu wa ta'ala an'izany tamin'ireo vahoaka teo alohanareo angamba hanana an'izany fatahorana zany ianareo mpino islam. Ka azontsika lazaina avy hatrany fa ny tanjona voalohany amin'ny fandidiny Allah subhanahu wa ta'ala ny fahendrena voalohany ary ilay hoe soatoavina lehibe zay finosiny zany fifehezana izany dia ny fatahorana ny Allah subhanahu wa ta'ala ary zany fatahorana zany dia nodidiny tamin'ireo vahoaka rehetra zay tonga teo aloha teo mba hananan'ireo vahoaka reo ny fatahorana ny Allah subhanahu wa ta'ala satria ny fatahorana ny Allah subhanahu wa ta'ala no vatsy lehibe zay tokony ho entintsika iona amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny andro farany araka ny voalazany manao hoe watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa ary mivatsia ianareo fa ilay vatsy tsara indrindra dia ny fatahoranao any Allah subhanahu wa ta'ala. Manaraka an'izany raha ijery fahendrena izay finosiny zany fifehezana izany dia ao ilay antsoina hoe tazkiyat nafs bi ta'ati llahi fi ma amar wal intihai amma naha wa tadribiha ala kamal al-ubudiyya. Zany hoe ny fanadiovanao ny fonao ny fanahinao amin'ireo fankatoavana ny didy amandalany tompo Allah subhanahu wa ta'ala amin'izay nodidiny amintsika ary fiatanao avy hatrany ireo zavatra zay voarara amin'ny fiainantsika ary zany fifehezana zany araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana dia fanehoanao
fa feno tanteraka ny fanomponao amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala sy fanazaratena ny vatanao mba hanao an'izany fanompona amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala izany. Raha lasana vavy anatin'ny finoana islam tadidio tsara fa ao anatin'ny fifehezany tsy hoe nao mitazona tenanao amin'ireo zavatra izay haramo izay norarany Allah subhanahu wa ta'ala, tsy izany fa kosa ianao ao anatin'izany fifehezana zany dia mitazona mihitsy ny tenanao amin'ireo zavatra izay hoe nataony Allah subhanahu wa ta'ala halaly azonao atao tsara eo amin'ny fiainanao, tahaka amin'ny fisotroana, fisakafoanana, firaisanao amin'ny vadinao, amin'ny atoandro, azonao atao daholo zany. Fa kosa rehefa tonga zany fifehezana zany dia mitazona ny tenanao anao amin'izany rehetra zany mba tsy haninona anoho ny famalinao ny didy amandalanany Allah. Ka ny fifehezana dia fanaovanao fitazomanao ny tenanao mihitsy hoe famalinao ny antsony Allah ary fitazomanao ny tenanao manoloana ireo zavatra norarany Allah. Rehefa izy miteny zany voarara amin'ny atoandro Ramadan dia noraranao ny tenanao, tsy nametra-panontaniana akory hoe inona no antony nandrarana an'izany na inona no antony nandidinany ty zavatra anankiray ty, fa tonga dia nanaiky ianao ary nanao an'izany zavatra izany, manambara zany fa vonina lalandavanao amin'ireo didy amandalana zay napetraka ny Allah subhanahu wa ta'ala eo amin'ny fiainanao, voninanao ny hamaly an'izany. Zay no fahendrena faharoa zay azontsika tamin'ny fandidiny Allah subhanahu wa ta'ala an'izany fifehezana izany. Manaraka an'izany ihany koa fahendrena faefatra zay finosiny zany fifehezana izany dia voalaza ndreo manam-pahaizana manao hoe ala ujanibi ruhiyo ala janibi lmadiyo, zany hoe ny fanandratanao na fampiakaranao ny voninaitry ny fananao manoloana voninaitry ny vatanao. Inona no antony tenenina an'izany? Satria tadidio tsara raha lasana bavy anatin'ny finoana islam fa tsika zanak'olombelona dia namboary ny tompo zanahary tamin'ny alalan'ny matiera anankiroa. Zany hoe zavatra anankiroa no nanamboarina antsika zanak'olombelona. Ny matiera voalohany dia ilay tany na ilay fotaka izay nanamboarany Allah subhanahu wa ta'ala ny Adama alayhi salam. Izany fotaka izany no vatana na matiera voalohany izay hoe misy eo amintsika olombelona. Ny vatatenanao io dia vita tamin'ny alalan'ny fotaka. Ka izany vatatenanao vita amin'ny alalan'ny fotaka zany araka amin'ny voalazandreo manam-pahaizana dia tsy ho voky mihitsy na tsy ho afa-po izany vatanao vita amin'ny fotaka zany raha tsy misakafo ireo sakafo izay avy amin'ny fotaka, toy ny vary, toy ny ovy, ireo karazana legioma maro samihafa sy ny ireo karazana voankazo maro samihafa. Zay no mahafaka etaeta ny vatanao satria izy avy amin'ny tany dia tsy maintsy misakafo amin'ny tany ihany koa. Ary tsy vitan'izany fa io vatanao zay vita amin'ny tany tsy voky raha tsy zavatra avy amin'ny tany io, rehefa maty izy io dia averina any amin'ny tany. Zany mahatonga antsika rehefa mandevandevina ny olona anankiray dia tsy maintsy mangady lavaka antsika ary anatin'ny lavaka miverina amin'ny tany no ifiarantsika. Zany teny Allah subhanahu wa ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tamin'io tany io nanamboarina ianareo ary io ivereninareo ary mbola io koa moazany Allah subhanahu wa ta'ala antsika amin'ny andro farany. Zany hoe ny vatany matiera voalohany dia fanamboaranao karazana hoe fanamboarany Allah subhanahu wa ta'ala ny vatantsika tamin'ny alalan'ny tany. Fa ny matiera faharoa kosa dia ilay fofinaina na ilay fanahy zay nitsofiny Allah subhanahu wa ta'ala tao amin'ny Adama rehefa vitany tamin'ny fotaka natory tao amin'ny paradisa, dia nampidiriny Allah subhanahu wa ta'ala fofinaina izany fotaka na vatana izany dia niditra ny fanahy ka velona lalandava i Adama alayhi salam. Ka izany fanahy zay nitsofiny Allah subhanahu wa ta'ala zany tsy avy amin'ny tany fa avy any amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Zany mahatonga ny fanahintsika dia tsy ho voky ihany koa raha tsy zavatra avy any amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, satria ny tany, satria ny vatantsika izay hoe namboarina tamin'ny tany tsy ho voky raha tsy vokatra avy amin'ny tany. Ka ny fanahintsika zay namboarina zay nalefany Allah subhanahu wa ta'ala avy any ambony dia tsy ho voky ihany koa raha tsy hoe fitsofana na ihany koa ireo karazana lalàna sy ireo karazana fahendrena avy any an-danitra avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa. Zay vao mahavoky ny fanahintsika. Zany mahatonga ireo fampatsahivana mahakasika ny finoana anankiray dia lazaina izy ireo fa hoe sakafom-panahy satria nahoana avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ary ilay fanahintsika avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala tsy voky raha tsy zavatra avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa. Rehefa maty antsika dia miakatra miverina any ambony ihany koa. Ny vatana vita amin'ny tany dia miverina any amin'ny tany
fa ny fanahy zay avy amin'ny Allah dia miakatra any amin'ny Allah. Ka amin'ny alalan'ny volana Ramadan io raha lasana baby anatin'ny finoana Islam fanandratanao n'ilay fanahy maha-olona anao manoloana ny vatana maha-olombelona anao. Inona no antony tentsika amin'izany? Mandritra ny taona anankiray dia misy 12 volana. Ka tao anatin'ny 12 volana dia nanome fahafaham-po tamin'ny vatanao zay vita amin'ny tany, ny sakafo voky ary voky lalandava ny vatanao nandritra ny 12 volana mandritra ny taona anankiray. Fa kosa takiny tombo Allah subhanahu wa ta'ala ray volana fotsiny ao anatin'izany taona anankiray zay mba hampiakaranao na hanandratanao avo ny fanahy maha-olona anao manoloana ny vatana izay namboariny Allah subhanahu wa ta'ala ao anao. Zany rehetra zany dia anisan'ny fahendrena lehibe izay fonosiny zany fifehezana zany raha ohatra ka mandinika itsika ny antony lehibe nanamboarany Allah subhanahu wa ta'ala na nandidiny Allah subhanahu wa ta'ala an'izany fifehezana zany eo anatrehany mpino islamo anankiray. Anisan'ny fahendrena ihany koa fonosiny zany fifehezana zany dia ilay antsoina hoe jihad nafs, zany hoe ny fanoheranao ny sitraponao. Fa maninona moa ny sitrapo no tsy maintsy toerina? Satria raha lasana baby anatin'ny finoana Islam ny sitrapo dia matetika mitarika hatrany amin'ny zavatra zay voarara. Raha ohatra ka voarara ny olombelona mangalatra dia ny sitraponao manjary mirona makany amin'ny fangalarana. Raha ohatra ka voarara ny zanak'olombelona misotro toka dia ny sitraponao lasa mirona makany amin'ny fisotroany toka. Raha ohatra ka voarara ny olombelona mandeha mijangajanga sy manao ireo karazana fahotana maro samihafa, ny sitraponao mihitsy no ohatra mangetaeta handeha hanao an'izany fijangajangana sy ireo karazana fahotana maro samihafa izany. Ka ao anatin'ny volana Ramadan no didiny Allah subhanahu wa ta'ala antsika mba hitazona ny tenantsika hanohitra ny sitrapontsika mba tsy hanatanteraka ireny karazana fahotana maro samihafa ireny. Satria ny sitrapo anisan'ny zavatra anankiray raha vitanao mitazona azy io, zany hoe manohitra azy io manoloana ny zavatra izay iainanao, dia vitanao manohitra ny zavatra akoatran'izay. Fa raha tsy vitanao kosa manohitra an'izany sitraponao zany dia tadidio tsara fa ninona zavatra izay tonga eo anatrehanao dia tsy vitanao manohitra azy. Ka nalefa ny tombo Allah subhanahu wa ta'ala izany volana Ramadan zany ao anatin'ny iray volana atsika miofana mba handeha hamolaka na ihany koa hoe hanidy an'izany karazana sitrapo zany fehezina ao anatiny zavatra na fifehezana anankiray. Ny fifehezana dia tsy haintsika ny tombotsoa zay azontsika aminazy io satria Allah subhanahu wa ta'ala izy rery mihitsy no nakany zany. Ny fanompona rehetra dia haintsika ny tombotsoany, ohatra ny sola haintsika ny tombotsoany, manao zaka, manao sadaka mety hainao ny tombotsoany. Fa ny fifehezana kosa dia niteny mihitsy Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny hadith al-Qudsi manao hoe fa innahu li wa ana ajibihi, izy io dia hoay hoy Allah subhanahu wa ta'ala ary zay rery no manome valosoa an'izany fifehezana zany. Ka hoe io fifehezana io zany dia mitarika tombotsoa maro antsika ary misy fahendrena lehibe tamin'ny fandidiny Allah subhanahu wa ta'ala an'izany karazana fifehezana zany. Anisany tombotsoa ihany koa na ihany koa anisany soatoavina zay azontsika amin'ny fanatanterana zany fifehezana zany dia ilay antsoina hoe ishar ni'matullah ala al-ibad, zany hoe ny mba fahatsarovanao sy hatsapanao ireo karazana fahasoavana maro izay alefany Allah subhanahu wa ta'ala amin'ireo mpanompony. Satria nahoana? Satria tsy fantanao ny fahasoavany zavatra anankiray raha tsy hoe mifanohitra ny zavatra iny no mitranga eo aminao. Ka anao tsy hahafantatra mihitsy ny fahasoavany zany na lanjany zany fahasalamana zany raha tsy ny aretina efa tonga eo aminao. Tsy fantatrao na tsy trapanao ny lanjany zany karazana hoe ny fahaizana zany raha tsy ny abadona tonga eo aminao, ary tsy trapanao ihany koa ny lanjany zany hoe arena izany raha tsy ny fahantrana efa tonga eo aminao. Ka nambaran'ireo manam-pahaizana tu'raful ashya bididdiha, zany hoe amin'ny alalany fanohitra ny zavatra anankiray no ahafantaranao ny lanjany zavatra anankiray. Ka nodidiny Allah subhanahu wa ta'ala izany karazana hoe fifehezana zany mba ahatsapan'ny olona fa kay mangiry firy tokoa ity tsy misakafo ty, mangiry hoe tsy manana ny atokona ao atokantrano zany ka ahafahanao mahafantatra ny fiainan'ireo olombelona izay tsy manan-katao mandritra n'izany volana Ramadan, mandritra ny volana ray manontolo. Noana anao amin'ny atoandro, mosary anao amin'ny atoandro, tsy misakafo anao amin'ny atoandro. Zany manambaranao fa misy olona ne mandritra ny taona iray manontolo dia tsy misy ny atokona ao atokantranony. Ka tonga anao rehefa vita Ramadan
tonga ny olona anankiray mandombaravanao mangataka izy amin'ny fanampina maro samihafa zay tokony ho ampinao azy dia tsy hamerina azy mihitsy ianao amin'izay fotoan'izay satria vo niaina tao anatiny karazana hanoanana mosarina tamin'ny volana Ramadan tsapanao ny fangiry frian zany ka rehefa misy olona tonga mangataka eo aminao dia tsy hamela azy handeha hivery-potsiny ianao fa tsy maintsy mba zay vo raha mitananao omenao azy amin'izay fotoana zay. Zany no tiany Allah subhanahu wa ta'ala ampitaina amintsika rehetra hoe amin'ny alalany zavatra mifanohitra amin'ny zavatra anankiray no afantaranao ny lanjany zany zavatra zany. Ary farany amaranantsika ny fandarana amin'ity androany ity dia ao anatin'ny fifehezana zany dia ilay misy antsoina hoe hikmatun ijtimaiya. Zay misy karazana fahendrena soatoavina lehibe ara-piarahamonina tiany Allah subhanahu wa ta'ala asongadina ihany koa amin'izany fifehezana zany. Satria nahoana? Satria ao anatin'izany fifehezana zany raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam dia tahaka ny hoe ny olona rehetrarehetra na manan-karena na tsy manan-karena na lahy na vavy na olona tahaka n'inona na inona ny voninahitra zay misy azy na olona ambony na ministra na filoham-pirenena aza raha ohatra ka izy manao an'izany manaraka an'izany finoana Islam zany dia tsy maintsy noana izy zany hoe karazana fampitovizana ara-piarahamonina ny fifehezana, tsy maintsy noana izy na inona ny toerana zay misy azy, tsy maintsy noana izy na inona voninahitra zay misy azy, zany hoe fampitovizana ara-piarahamonina no antony na defasan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala n'izany fifehezana zany. Ka ny olona mety mahalala ny fahendrena fa misy kosa ny olona zay tsy mahalala n'izany fahendrena zany. Fa inshallah niezaka tamin'ity androany ity nanazava ampahany amin'ireo fahendrena zay fonosiny zany fifehezana zany. Tsy voatery izy rehetra zay fa mbola mety misy hafa izay tsy voalazako teto ny fotoana ihany koa manapetra dia izay mba ambangovangony ireo karazana fahendrena sy ny soatoavina izay fonosiny zany fifehezana amin'ny volana Ramadan zany. Ety ampamaranana dia isotra atsika rehetra zay naraka ny fandarana tranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao. Ny teninay kosa dia manome ny fotoana ho amin'ny manaraka indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.